Ty zany vidéo anankiray izay apetraka amin'ny YouTube apetraka amin'ny Facebook fotsiny tsy hitanareo any amin'ny YouTube mihitsiny satria fiainako manokana daholo ny anatin'ilay izy. Ny antony hitantarako an'ilay izy zany eny 4 taona tamin'izay nahatongavako tamin'izay 4 taona tonga teto Italia zany mbola kely dia mbola kely mihitsy tamin'izany za 4 taona zany izay sy papanay sy mamanay tonga teto dia ary zokinay vavy dia zandrinay vavy mbola tsy teraka. Ny tena tanjoko zany nakaty Italia dia mba hoe azo vady italiana. Dia noho ny tonga 20 taona tokoa ako dia nahazo vady italiana fa izy tamin'izany 13 taona. Dia izy moa zany niasa fa za mbola tsy niasa satria mbola tsy nilamina ny taratasy fa efa taona taty aoriana zay amin'izay vao nahazo taratasy italiana ako zany. Dia nanomboka tamin'izay bevoka ny zanakay kambana voalohany izy, kambana voalohany satria misy ny kambana voalohany sy kambana faharoa fa zany hoe izy zany kambana voalohany dia vavy kely anankiroa ilay kambana zanakay. Dia nafinaritra tamin'izy aloha zany tamin'izay expérience-na fiarahana voalohany sy zaza anankiroa zay tonga dia nilamina ny tantara satria tonga zany dia mba hoe vita tamin'iny daholo rehetra rehetra. Fa avy eo ny problème fotsiny kay mbola bevoka ihany izy, fantatrao fa za gasy izy vazaha bevoka ihany izy rehefa avy eo dia zay amin'izay zany vao tonga ilay kambana faharoa fa ity indray zany lahy daholo izy roa. Dia niteny mihitsy hoe non aleo hijanona amin'izay anankiefatra zay fa manjary tsy mety ka aza mifanontanytany tsony zany tsika hoe firy ny zanakao fa ny zanako zany anankiefatra fa 2 lahy sy 2 vavy. Dia izy moa zany mpiasa amin'ny ministère des affaires étrangères italiana. Dia izay mampatonga nazy tiby anahy koa satria tsy ny vehivavy rehefa miasasa amin'ireny dia mifandraindray amin'ny afrikana dia manjary lasa tiby anahy. Dia izay nampatonga anay hoe izay eny mianaka zany milamina tsara mihitsy ny amin'izao. Fa anisan'ny tena nafinaritra anahako indrindra tamin'ny nandehananay tany amin'ny Californie zany hoe nampatahotra ihany le voyage tamin'izay le dia satria tamin'izany moa ny anisan'le fotoanan'le avion nianjera tany a Brésil iny. Dia ny olona rehetrarehetra mandritra ny voyage dia isaky ny misy korotandrotana kely, misy turbulence kely dia matahotra be daholo. Dia na dia zahay arany tamin'izay zay vao tena hoe nandeha roplanina niaraka lavitra be dia tsy azonay mihitsy zany ny ainay tamin'izay fa natahotra dia natahotra. Le zanakay faralahy anankiroa moa satria anankiroa ny zanakay faralahy le zanakay faralahy anankiroa moa satria anankiroa zanakay faralahy. Dia tena nisahirana mafy mihitsy tamin'izany. Dia ny azonay ny atao zany dia hoe sarotra be koa rehefa ohatra hoe olona enina ny anatin'ny avion mazany hoe soa ihany fa mba nisy zany re olona zay mba nitsembotra zanay nahita hoe kambana anankiroa zany zany hoe kambana anankefatra, zaza anankefatra 2 fois kambana tsy maintsy tonga saina ihany ny olona.